Aleluia. Miarahaba antsika tsirairay avy indray a. Miarahaba ny rahalahy rehetra. Miarahaba ampiteny zava-maneno a. Miarahaba ny anabavy rehetra. Miona am-pifaliana eto indray. Dia raha Jesosy mba hanomezantsika voninahitra n'ilay mpanjaka sy tompony tompo a, dia andao alinao, aleluia, mafy be tsika. Isa roa telo. Aleluia. Jesosy ihany mpanjaka manana fanjakana tsy azo ampiroroana. Sorana ny tompo fa miona eto indray tsika tamin'ny herin'ny androany a, dia tamin'ny herinandro iny za marina dia nanao famangina lehibe tany Anosy. Sorana ny tompo fa tsapa tokoa fa teny foana Jesosy. Ary nisy famangina Andriamanitra trany amin'ny fivoriana. Misy rahalahintsika sy anabavintsika mpanompon'Andriamanitra Anosy Elvillandis. Aleluia. Dia avy eo dia nandeha namangy tany Degoville zany. Misy rahalahy sy anabavy any miaraka amin'ny foibe Akorondrano. Aleluia. Niazakazaka indray dia nakato Ambanja, nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fitoriana filazany tsara lehibe. Saorana ny tompo fa niasa Andriamanitra resy lahatra mpanota ary marina tsapa efahana sy tranana. Aleluia. Teny amin'ny lalana rehetra izay nombana dia marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra niaro anay tamin'ny loza, tamin'ny mpanotrika sy ny fahavalo rehetra, tamin'ny teti-dratsy ny satana rehetra, ka isaorana ny tompo fa tonga sao matsara. Miarahaba antsika rehetra, misy fitahin'Andriamanitra lehibe ho anao ty androany ety. Misy rahantsika anankiray izay hoe mbola eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra. Mbola eo amin'ny seza fiandrianany Jesosy. Raha manaraka ny tantara teto Madagasikara tsika, dia ny mpitondra rehetra teto ny akabiazany dia azony esorina, azona ongana daholy. Zay maha olombelona azy zay. Fa Jesosy ihany tsy azo ampesevana, tsy azo ongana, mpanjaka mandrakizay. Ny devoly Losifera dia nanandrana andrava ny fanjakan'Andriamanitra. Fa resy ary dia nazera tety ambonin'ny tany ary manjaka mandrakizay Andriamanitra Jesosy Kristy. Teto Madagasikara tany amin'ny 1838 tany ho any dia nisy mpanjaka vavy anankiray natao Ranavalona fahatelo, izay tena nananay izy satria tanora eritrerona, niady tamin'ny vazaha 4 taona izy tamin'ny fotoan'andro, mbola tena ao anatin'ny fahatanora. Fa rehefa doboan'ny vazaha frantsay tafondro avy any amin'ny Fort du Senne, ny lapa manjaka miadana, dia nanangana saina fotsy Ranavalona fahatelo resy, dia nanjaka teto amin'ny frantsay. Rava ny fanjakana. Tao anatin'ny taona maro indray frantsay no nanjaka teto ary neritreritra ao mafy be ary tsy azo tonzona. Fa reo malagasy natana-pola izy rehefa nanohitra sy niady tamin'ireo frantsay ireo dia rava ny fanjakana frantsay tany amin'ny taona 1960 tany maty. Repoblika faharoa no nitsangana, repoblika voalohany no nitsangana ny ray aman-dreny Filibera Tsirana nanao ny tona teto. Fa mbola 13 mai 1972 roa amby fitopolo ny setsy bahoaka no tarehan'ny mpianatra ravako ny fanjakana. Tsy fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao azo ravana teo. Fanjakan'Andriamanitra ihany tsy azo ravana.
soa fa manana an Jesosy tsika. Taorianan'izay dia nitsangana tondra fanjakana i Général Ramanatsoa. Fa nisy fampiororana goavana. Dia avy hatrany dia tonga dia nanolotra ny fitondrana Ratsimandry an colonel Ratsimandrava. Tsy ampy firy andro akory herinandro angamba raha tsy diso. Vonoany olona Ratsimandrava. Maty le ray aman-dreny. Mampalahelo zany. Ravako ny fanjakana. Niakatra dia koa ny ray aman-dreny a président Didier Ratsiraka. Izay nitondra antsika nandritra ny taona maro. 1991 mba mampahatsiaro tantara zany. Fa ravako ny fanjakana. Niakatra teo ny ray aman-dreny Ravalomanana. Narotany ny olona koa ny fanjakana. Ny any Jesosy any tsazarotana. Samy manao an'ireo mafy be ho any Jesosy. Izay mpitondra ny fanjakana. Totra ny azona rotana. Fa soa ihany fa Jesosy mpanjaka atsika. Amen. Noho izany matokia an'Andriamanitra ianao. Matokia an Jesosy ianao. Fa izao hiaraka aminao foana Jesosy. Hiadinao Andriamanitra. Ampandresy anao Andriamanitra. Fantaritsika ny tantara voatatoato ny tranga sy ny seho. Fa zavatra tahaka izany. No mbola hitranga eto amin'ity tany ity. Raha lasana bavy eo. Mbola eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Izavy matoky an'izany Jesosy Kristy mpanjaka izany. Manao haleloia aritsika jiaby. Samy miteny matoky anao a Jesosy eo. Ianao no mpanjakako. Amen. Toriten'Andriamanitra tsika amin'ity maraina ity. Androany dia jery an'ilay lohateny lehibe tsika hoe izay manafina fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra miaiky mahafoy izany mahazo famindrampo. Resaka fiekena miaiky manaiky fampanota, manaiky fadiso, manaiky falavo, miaiky eo anatren'Andriamanitra. Fa nanao zatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay manao izany androany mahazo famindrampo amin'Andriamanitra izy. Ary rehefa miditra fo aminazy Andriamanitra dia zao hanadio ny fiainana. Rehefa miditra fo aminazy Andriamanitra hanasitrana ny aretina. Rehefa miditra fo aminazy Andriamanitra hamandiolana eo ny fiainany. Amen. Rahalahy sy anabavy, ndao vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika aloha fa nisy olona tao amin'ny Baiboly tao izay nanota tamin'Andriamanitra fa tsy niaiky. Dia tsy mba fitahinany nefa rany fa tena ozona. Taloha fakitsika reto tenin'Andriamanitra amin'ny obolany reto. Obolana toko 7. Obolana toko 7, andiny 17. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay miaiky ka mahafoy azy no azo famindrampo. Terao Jesosy. Manaraka Jaona toko 1, andiny 9. Jaona toko 1, Jaona 1, toko 1, andiny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy atao anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, eno tsara, dia mahatoky sy marina izy mamela fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aleluia. Miaiky fahotana. Jerentsika fa tao amin'ny Baiboly dia nisy lehilahy anankiray natao hoe Jodasy.
izy hoe azafady Jodasy ilay namadika an' Jesosy tamin'ny vola sekely 30 no namadihany an' Jesosy. Na dia olona akaiky an' Jesosy izy namena ndraikitra manokana hompitana ny akitapom-bola izy na atokisana. Dia hoy Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay mihinana mofoko manainga no mbelahy tongony amadika. Dia namadika an' Jesosy no fitiavam-bola samy vola 30 zany tsy hoe 30 mofogasy telo akory fa vola be azahoana tany amina hektara maro. Raha mivola malagasy zany dia vola amanapitisany maro azahoana tany amina hektara maro. Tsy nadiny an'izany vola be zany izy ka noho izany dia nilaza tamin'ny mpisorona hoe omenareo atrinina fa zah no an'olo-drasy eo am-pelatanana. Rehefa voatolotra ny Jodasy azo ny vola, voatolotra ny Jodasy Jesosy zavatra nisy ry havana dia voasambotra Jesosy noho ny amin'ny Jodasy. Fa nanomboka teo kosa dia nandevolevy ny sain'ny Jodasy no fahatsoana, no fitiavam-bola, no fitiavan-karena, no fiarimana zay atao. Tsy nanam-piatamana izy. Fakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 7:20. Mateo 7:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tantaran'i Jodasy. Tonga dia eny amin'ny 9:7. Ary Jodasy ilay efa namadika azy raha nahita fa noeloana Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely vola fotsy 30 tamin'ny lohampisorona sy ny olona sady nanao hoe nanotaho namadika raha marina aho fa ireo taminy ahoana izany azanao. Nanenina izy kekerindrenina latsainindrenina eo izy vao mahatsapa fa tsy izy dika an'izany vola be ary fantao fa hovery izy feo miferitsereta manenjika azy aleo enjehan'ny ombatsika toy izay enjehaninona eritreritra farany zavatra nataony netin'ilay vola be amanapitrisany raha ny vola malagasy dia netiny teo amin'ilay mpisorona sy ny olona hoe diso ah tsy mety nataoko namadika ny tompoka tsy nety dia zao no izy dia volanareo averika aminareo. Ozy izy ireo ny teny hoe ina ahoana iny zany ina moa nidiranay amin'izany fa niraisindro ihany ilay vola. Fa rehefa nialavy teo Jodasy dia zao tsy nekeny dia volontsony hibebaka satria nahoana voapetaka ny vy mamay ny fieritreretana tsy navelany devoly hiaiky heloko tsy navelany devoly andeha hibebaka amin'ny Jesosy fa nizahatra nisy lasa dia nandeha nananto tena ary rehefa nananto tena tena izy dia tsy natana azy ny zavatra ny antonany nipotraka tamin'ny ninjera tamin'ny tany izy voraka ny tsinainy maty izy. Zany ny olona tsy mahay miaikiloka ho zamantsana hoe teradosa tamin'izany ary azo antoka tsisy atevitra fary amin'ny elo izy satria tsy mahay manaiky mba nanaiky tamin'ny olona ihany mba nanambara tamin'ny olona ihany ny fahatsoana izy fa ny hoe andeha bebaka amin'Andriamanitra andeha hiaiky heloka retren'Andriamanitra sakana ny devoly satria voapetaka ny vy mamay fieritreretana. Misy karazan'olona tahaka an'izany na dia mahatsapa zay izy diso lavo sy lavaka tamin'ny fiainana dia amafisy ny devoly. Tao nefa vaketsika ao amin'ny Timoty voalohany io Timoty voalohany 4 andininy faharoa 4 andininy voalohany sy faharoa. Timoty voalohany 4 andininy faharoa fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Misy laza lainky amin'ny fiatsaram-belatsy izy voapetaka ny vy mamay ny fieritreretany. Tanao le voapetaka
ahoana moa zany hoe voapetaka ny vy mamay fieritreretana tsy mahatsiaro tena tsony tsy mahatsiaro tena tsony tsy mahatsapa ibebaka tsony tsy mahatsapa andeha hiaiky tsony raha anisany tahaka an'izany ianao zay tsy mety mibebaka tsy mety mifona na dia efa tenena voateny manokana eny amin'ny toriteny ambony pilipitra izy androany dia mitonanao raha miaiky amin'ny fahotanao ianao dia azo famindram-po androany fa Jodasy tsy nahazo famindram-po izy dia volana dia mitazona ny olona mba tsy hibebaka mandra-pahatongany amin'ny atao hoe fahafatesana tsy navelany devoly raha tsy hoany amin'ny fahafatesana satria fantatry ny devoly fa rehefa tonga amin'ny fahafatesana dia tsy hevitra intsony ianao androany mbola misy hevitra ianao Jodasy tonga teo amin'ny fahafatesana tsisy fekena tsisy fibebahana tsisy fifonana tonga teo amin'ny fahafatesana tsisy hevitra intsony fanozonana ary hoy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny apôstôly fafambaraka reherana relaza ary mbola relaza manako akoatra amin'izao samy fahafatesany Jodasy zany fa fahafatesana feno fafambaraka mipoka ny kibony foraka ny tsinainy fafambaraka riavana engane mba tsy ho afambaraka ianao amen engane fahafatesanao ho tahaka ny fahafatesan'ny olo marina ny fiafarantsika tahaka fiafaran'ny olo marina ny olona tsy mety miaiky fahotana ny olona tsy mety mibebaka dia milaza aminao loza ny fiafarana frère Daouda nilaza hoe raha lavitra amin'ny fitsangatsangana ianao mandehana ny vavaka tsy mifadianina 7 andro fa tsy hoe vitavita foana fahotana goavana zany fahotana ratsy zany satria lasa nofiray amin'ny vehivavy-janga na lehilahy-janga dia azo famindrampo ianao engane mba tsy isy Jodasy tsony eto androany eny fanamasina mba hampiaiky anao fahotanao androany eny tenin'Andriamanitra mba hanindrina anao tahaka ny sabatra roa lela ka mpisaraka tanteraka ny ao anatinao ka hatsapy anao hoe Deso Jesosy tsy mety nataoko mamindafo aniko zay manafina ny fahotany tsy ampy eny ny Jodasy mba nilazainy any fa nilazainy tamin'ireo olona reo mpisorona niaiky tamin'ireo mpisorona izy misy tokoa ny olona mandeha makany ampitondra fivavahana no miaiky tsy mety nataoko mompera tsy mety nataoko pastera tsy mety nataoko presbytera fa tsy mitondra reniny zany tsy mila intermédiaire Andriamanitra tsy mila mpanelanelana izy fa mila miaika eo anatena Andriamanitra mila miaika ao potry ny tongotra Jesosy tsy nahazo famindrampo izy marina fahenindreo re mpitondra fivavahandreo fa tsy nahazo famindrampo izy satria mbola tsy tany amin'Andriamanitra androany raha mpanota ianao tonga eto na lavo ihany keo anao tonga eto raha manatona an'Andriamanitra ianao azo famindrampo ianao alleluia raha sy milafaka ianao tamin'ity anao maha-kristianina anao ka iaiky anao mila fiaikay azo famindrampo ianao raha matitsy ianao mety tsy fantatry ny ray aman-dreninao mety tsy fantatry ny vadinao mety tsisy alala fa azadiny fa Andriamanitra malala ny olona tsirairay avy tsy misy aizina naloko ny fahafatesana iren'ny mpanao ratsy amin'Andriamanitra tsy misy zavatra ataokona amin'Andriamanitra fa maso Andriamanitra dia mijery eny tontolo eny androany dia manasanao Andriamanitra mieke ka mibeba ka mifona amin'Andriamanitra azo famindrampo ianao izavo dia azo famindrampo manao alleluia tao anatin'ny baiboly kosa nisy olona zay niaiky
Naninona hoe ny aiky nahazo famindrampo izy. Dia raha Jesosy anisany anankiray tao amin'ny testamenta taloha Davida. Toriteny miverimberina eto fa latsaka tao anatin'ny fitsangatsangano Davida. Naka vadin'olona sady namon'olona. Eny hoe tsara. Sady namon'olona naka vadin'olona. Tonga tao aminazy mpanompon'Andriamanitra anankiray natao hoe Natana. Dia nilaza tamin'i Davida fa tsy mety nataony. Andriamanitra mbola te hanandratra azy. Andriamanitra efa nitazy tamin'izay ary mbola te hitao azy. Fa izao tena namafy ny anaran'Andriamanitra izy. Sady nangala vadin'olona namon'olona. Taorianan'izany nahatsiaro tena Davida. Ny aiky mifahatsy izy. Ndao vakintsika ty salamo fa raiky amin'ny 20 dia tsika tsy aby miara-mamaky an'izany. Mba maniry anisany amaky an'ity salamo ty ianao. Salamo fa raika amin'ny 50. Zao voalazan'ny ten'Andriamanitra. Tsika rehetra miara-mamaky ary ho an'izay mahay mamaky teny. Ho an'ny mpivetira salamo nataon'i Davida. Fonina tanam-paminany nakao aminy ary rehefa naka ampatseba izy. Isa roa telo. Mamindra fo amiko Andriamanitra araka ny endra fonao. Araka ny abe amin'ny fiantanao fonao ny fahatso. Sasao madio ao hafa keliko ary dio mba ho afa-pahotany. Fatsaroko ny fahatsoko ary eo anatreko mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako ary nanao izay ratsy teo masonao aho. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiro eo raha mitsara. Indro tamin'ny heliko noterana ary tamin'ny fahotako eo norotorona. Indro fahamarinanao am-pono sitako ary fahendrenao miafina no mampahafantarinao. Diovy amin'ny sopao dia adio. Sasao fotsy no ny oram-pahanalao. Diny fasivy. Afeno tavanao ny fahotako. Finoa ny heliko rehetra. Ndiny fahafolo mafimafy kely tsika. Amorory fo madio aho Andriamanitra. Afahizofana marina ny ato anatiko. Diny 1:10. Asa manary ahy hiala eo anatenao. Asa manaisitra amin'ny fanahinao masina amiko. Afaka manao aleloia ve tsika rehetra? Zany ny olona azo famindrampo izany. Izy tsy niteny tamin'ny Natana mpaminany hoe ory Natana ao mamelany heliko. Ianao dia mpaminan'Andriamanitra tokoa. Fantatrao ny zava-miafo ny fiaina. Mamelany heliko mba hifonay amin'Andriamanitra. Fa Davida mihitsy mekoka tamin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra anao izany ianao androany. Amorony fomady awanyama neto awan. Haleluya. Amen amafpe lalasana bavy. Zany hirany Davida. Hirana io salamo io. Zany hirana ataon'i Davida zany. Tondra ny tenany teo amin'Andriamanitra izy. Nagataka amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Nagataka amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra. Nagataka tamin'Andriamanitra. Teo aminao dia teo aminao ihany nanontako. Hitanao aranao. Hitanao aranao zany zavatra zany. Nibebaka amin'ny fona ary minao fa mifadianina mihitsy izy. Teo anaten'Andriamanitra izy. Ary nataony hira mihitsy. Izany fifona teo anaten'Andriamanitra zany. Izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina. Fa izay mitsotra mahafoy izany mahazo famindrampo. Manao valena izay te hazo famindrampo rehetra azafady. Mafimafy sady atsangano ny tanana. Nitenena hoe mamindrampo amiko Andriamanitra ao. Fa mofy ianao mbilana mafy ny fonao ihany.
Satria angamba tsisy mpaminany tahaka natana eto. Anefa zao toriteny zao dia efa lazaiko aminao fa aminanina sahabo zao fa hitan'Andriamanitra amin'ny fahotana nataonao, hitan'Andriamanitra amin'ny fanalana zaza nataonao, hitan'Andriamanitra amin'ny famonoan'olona nataonao, hitan'Andriamanitra amin'ny fitsangatsangana nataonao. Nataonao tao amin'ny miafin'izany fa miariary eo amin'Andriamanitra zany. Fihekena no ilain'Andriamanitra. Alleloia. Tsy manamary-tena fa fihekena no ilain'Andriamanitra. Engany eo be da be nitahaka ny Davida, niaiky teo anatin'Andriamanitra. Diso aho, mpanota aho, amin'ny rofo madio aho, satria maloto ny fonao no fahotana. Lasa vehivavy maloto, lehilahy maloto anao. Asa tazoma ho anao rery, asa manao toetra ny Jodasy, asa manao toetra ny anany Safira. Ianany Safira koa dia nanotana an-dainga tamin'ny fanahy masina. Mitondra ny vola vidin'ny tany, dia i Petera ity ve ny vola vidin'ny tany? Eka ohatsy izy. Tonga ihany koa vadiny dia tahaka izany ihany koa. Tonga dia nikarapoka maty. Androany alavirin'ny fanzonana fa raha isy ny fitahian'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalana tany, voavela ny heloko aho, avela ny heloko aho. Terao Jesosy, androany teo voavela ny heloko aho, ary dia hirotsaka aminao ny fitahian'Andriamanitra, hirotsaka aminao ny fahasoavan'Andriamanitra, mombanao amin'izay terena rehetra alehinao Andriamanitra, ampandresanao ny fahavalonao Andriamanitra. Tsisy fahavalo majany amin'ny laonao zany. Asa mba matahotra zany, asa mba mangorohoro zany. Ninona zany ataon'ny fahavalo? Tsara ny fahavalo any amin'ny tabataba, tabataba any amin'ny Facebook, manaratsy anao any amin'ny fianakaviana, tabataba ty sery, tabataba any amin'ny ena aman-jery, mitabataba. Manao izay ampiroroanao any amin'ny fivorim-pianakaviana any, mandefa mesazy any aminao. Fa izao raha miaiky ny fahotanao ianao androany, dia mpandresy tahaka ny Davida indray ianao. Taorianan'izay marina fa nisy ihany zavatra nitanga teo amin'ny fiainan'i Davida, fa izao kosa nampandresan'i Davida hatrany hatrany Andriamanitra. Ny zanak' Davida nanongana azy tao amin'ny fitondrany, dia tena niongana tokoa Davida, fa ny fiverenan'i Davida teo dia nisy fandresena indray. Nahoana niaiky izy. Misy zatra maro samihafa nitranga teo amin'ny fiainan'i Davida, fahavalona mela azy fa nandresy indray izy. Mbola tianao venetoy andresy. Andao androany tsika jiaby, tsika rehetra hiaiky ny fahotantsika eo anatren'Andriamanitra, itoy fandresenao. Amen hoe. Tsy tako zay ale, tsinotsino nanea. Atao version tananareo. Zavatra vaovao eo amin'ny fiainana ao Andriamanitra, fa mila miaiky aloha eo anaten'Andriamanitra. Fa lavo anao, fa diso lalina ianao, fa mpalota ianao, fa olona ratsy ianao, olona tsy mety mankatoanatra ianao, tsy mankatoanatra ny ray aman-dreny, tsy mankatoanatra ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mety manaiky fatso. Androany dia mila miaiky. Hoy voalazany tenin'Andriamanitra vakitsika teo, raha miaiky ny fahotantsika isika, mahatoky somarin'Andriamanitra ka mamela atsika, ary ny rany Jesosy Kristy zanany manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Izany hoe raha miaiky ianao androany dia diovina ny fanahinao. Amen. Hain'Andriamanitra fa mila miaiky. Terao Jesosy.
Petera koa dia nanao fahotana teo anaty tsen'Andriamanitra. Fananaiky Petera. Azonareo? Rehefa andeha Petera dia teny taminazy Jesosy. Petera, arotsay amin'ny lalina ny aratinao. Azo azan-dranonao. Fa foana tsisy finoana tao anatiny tao. Tsy maharin'izany Jesosy. Tsy manaiky an'izany. Zany hoe mpanarato hatramin'izay. Beadevitra. Ndray aman-dreniko ny mpanarato koa hoe professionnel amin'ny teny izany. Ianao ny mpitory-teny ny asanao, mpandrafitra koa ny asan'ny dadanao. Aiza moa ny aizanao an'izany? Amin'ny alina ny tena fanaratovana eto. Ahoana izao maraina izao no andeha alefanao any. Miadevitra. Tsy fantatra fa matoy izy ny aika tareretany ary mifona sy mibebaka dia tena adevitra tena ozy ny fitenin'ny olona ny hoe bedoika. Misy karazan'olona tahaka an'izany. Bedoika. Tsy mety mibebaka, tsy azo anarana, tsy azo toloana hevitra. Fa ny farany ohatrany hoe teny hafahafa hoe noho ny amin'ny teninao dia andeha any aho. Teny hafahafa anie zany. Mba tsy le fomba fiteniny hoe ekena rangamba tsy fandirana. Manao farateny andeha any hanao ny teninao. Dia lasa tokoa. Fa rehefa dia nahita fahagagana na azotrondro be da be. Dia lasa miverina teo amin'i Jesosy. Dia niaiky Jesosy io melaniko fa olombeloko aho. Fekena tahaka izany. Mahafinaritra izany toe-tsaina izany tsy apa. Mahay miaiky amin'ny fahatsoana. Mahay miaiky amin'ny fahalemena. Mahay miaiky amin'ny fahatsoan-kevitra. Ry havana. Mbola Petera ihany. Mety ny tiava. Misy karazan'olona mantsy tena mafana fo loatra dia miteniteny foana. Tadidinareo ve ny teny Petera? Jesosy ô! Sao no izy any? Tsy miala aminao mihitsy any. Tsy misaraka aminao mihitsy any. Na ny ampika-dranotsika miaraka foana any. Sa tsy mandao anao zany any. Na dia hatramin'ny fahafatesana izany. Tsy miala aminao zay lehilahy zao any. Tsy misaraka aminao any Jesosy. Zay le teny. Fa ny zavatra nisy. Rehefa tonga ny tokoa. Rehefa tonga teo amin'ny fitsarana Jesosy. Teo amin'ny tribunal. Dia teo amin'ny teo atokotany teo Petera. Niarana mindro tamin'ny olona. Fa vehivavy ny teny taminazy hoe ry Petera, ianao namana io lehilahy tsarainao io. Inona tenen'i Petera tadidinareo ve? Raha vehivavy tsy fantatra mihitsy any zavatra lazareo. Tsy azoko mihitsy saika. Tsy azoko. Avy neny anankiray, fiteninao rangah mepangana fa ianao dia namana io. Tena tsy namany aho. Fandavana ny Jesosy akitso rano, apahy be maso. Fa mahafinaritra Petera. Rehefa naneniny akoho marainy ny andro, dia nitodika tany aminy Jesosy. Fa mijery masony izy Jesosy. Dia mivoaka nilay toerana teo izy. Ary lasa nitomany mafy dia mafy. Azany aleloha nareo. Raha mazava aminareo mitory-teny tokony anao aleloha nareo. Azonareo ve zany tory-teny zany azafady. Ekane mpapeta be ny Petera antoany. Hitomany mafy dia mafy satria nanota. Ekane mpapeta be ny olona ny lehilahy lehibe zao miaiky eloko. Sarotra ho antsika lehilahy zany hoe mandrotsaka ranomaso zany. Fa rehefa tena faramasina mamaky anao, latsaka ny ranomasina. Fa raha mbola manamafy fo, dia lehilahy be mokondoha, lehilahy mafy loha, lehilahy mivandravandra. Zany indray tsy milefitra amin'izany. Androany hamangy anao ny fanahy-masina. Ataova antsika izany feken'ny Petera izany. Aleloia. Dia raha Jesosy. Mateo 9:20. Tsangana kely tsika azafady tompoko. 9:20. 7:70. Ka hatramin'ny 10:70. Ao tsara vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanomboka niosina tsy ny anina izy ka nanao hoe tsy fantatra izany lehilahy. Ary niaraka tamin'izay dia nisy ankonanena. 5:70. 9:20. Ary Petera natsiaro ny teny Jesosy. Izay nilazainy taminy hoe raha tsy mbola misy ankomanena dia andahy ny tenanao. Ary rehefa nivoaka teny velana izy dia
nitomany fadada. Manaova aleloia. Mafy be ny aleloia nareo azafady. Mahazo toerana tompoko misaotra betsaka. Hitanareo ve zany rahalahy azafady? Henonareo ve zany ranabavy azafady? Natsaro teny Jesosy izy. Natsapa ny fahadisoana izy. Natsapa ny zavatra nataony izy. Mahatsapa izy. Tsy fahatanterahana. Dia ny ten'Andriamanitra nitomany fatratra. Nitikany fatratra tomany be dia be. Lehilahy lehibe. Nitomany. Niaiky ny fahotany. Nangataka famindrapota amin'ny Jesosy. Aleloia. Dia jerevy ny zatra nitsanga. Ho Jesosy taminazy. Rehefa mibebaka ianao satria fantatra Jesosy fa hibebaka Petera. Rehefa mibebaka ianao dia ampahireso ny rahalanao. Nibebaka Petera. Nangataka famindrampo. Natsapa ny fahotany. Efa rehefa be ny olona natsapa ny fahotany androany. Iaiky ny fahotany androany. Ialane la eritreritra voapetaka ny vimamay. Tsy mety mibebaka. Mivavaka amin'ny Jesosy monjy herintaona fa tsy mbola misy fiovampo. Mivavaka Jesosy mamonjy efa 10 taona fa tsisy fiovampo. Ny fiainana ihany fiainana. Toetra ihany toetra. Anarana fotsiny maha Jesosy mamonjy. Engane manomboka androany ianao. Ho lehilahy miaiky. Vehivavy miaiky hoe tsy mety nataoko Jesosy eo mamindrafo amiko. Zay vonina rehetra dia manao amainina ny amin'izany teniko izany a. Mba ho voavonjy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho diovina amin'ny rano Jesosy ianao. Mba ho sasany rano Jesosy ianao. Samy miteny mahery ny rano Jesosy. Miteny ere manadio any rano Jesosy. Amen. Inona ny zavatra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia Saoly lazainy tamin'ny Maria izay namanga ny fasana. Niafatra Jesosy tamin'ny anjely. Zao no afany aminareo a. Mandehana lazao amin'ny Petera sy ny mpianatra fa any Galilea indray tsika miaro. Any tsika any Galilea tsika miona. Any Galilea indray. Petera ny voatony Jesosy voalohany teo amin'ny vavany. Aleluia. Milaza aminao aho fa rehefa avo isanao. Rehefa niterapoka isanao. Nalatsaka tao amin'ny fahotana isanao. Fa androany ianao miaiky. Androany ianao mibebaka. Dia mbola tsy ho afaka mbavan'i Jesosy ianaranao. Ary mbola ampiasa anao Andriamanitra tahaka nampiasany Petera. Rehefa nisokatra amin'ny fiangonana voalohany dia Petera nampiasainy Jesosy. Mbola tia ampiasain'Andriamanitra ve nareo azafady? Tafara izao ny tanareo mbola tiako ny ampiasainao Jesosy eo. Dia manao famaina. Tamin'ny fotoana Pentekote latsahan'ny fanahy masina. Aleloia. Dia Petera no nitsanga rehefa nanadroadro nanadaladala ny olona satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatreo. Nitsanga Petera. O rahalahy ô, tsy mamidivay reo azafady rindra fa zao le nampitoraina ny joelina mpaminany a. Fa milatsaka eto ny fanahy masina rahalahy zao sy zao rahalahy. Toriteny Petera. Aleloia. Ary teno e dia zao efatra arivo indray mibebaka. Mbola tia ampiasanao Andriamanitra rahalahy. Ay zary ny amenina antsika frera zany. Mbola tia ampiasanao Andriamanitra rahalahy. Mbola tia ampiasanao Andriamanitra ranabavy. Ay zary ny amenina anareo zany. Mosy angamba niava amin'ny Petera hoe ay zay ariny ianao. Nanama amin'ny Petera nilaza hoe zay ariny ianao alavo anao. Hitanao frera Petera le nitenen'i Jesosy ny marina. Ianao rangaha tsy hisy hevitra tsony aminao. Ianao tena tsy hisy hevitra tsony. Ianao zany a mety ho alana tsy misy amin'ny mpianatra. Ianao zany a dia tahaka an'izao. Dia voliko miteny ao an'eritreritra Petera. Ianao rangaha tsy tavarina tsony. Ianao ndraika tsy hisy hevitra tsony aminao. Zany ho ampiasain'Andriamanitra zany no hoy dia voly dia aza eritreritra tsony. Tamin'ny fotoana lalavo amin'ny Petera fa hafa ny hevitr'Andriamanitra. Mahazo famindrampo izay mibebaka ho ampiasain'Andriamanitra izay miaiky ny fahotana. Aiza mba aleloina reny amin'izany e. Afaka manana-tana ve dia manao fahafatana anao tsy izy pasteur Toky. Manao fahafatana dia manao aleloia. Ny hevitry ny devil
dia zaho tsy ndrifa lavo, ny hevitry ny namana zaho tsy ndrifa lavo, fa ny hevitra Andriamanitra mitsangana fa lehilahy miaraka aminao indray aho. Fotoana mety androany ho ampiferin-dalana rehetra andao hibebaka sy fona amin'Andriamanitra. Ho an'izay lavitao atao fahotana rehetra mbola tianao Jesosy. Aleloia. Tantaran'ilay zanak'adala no amara-paranantsika azy. Dia raha Jesosy izavy mba mahalala ny tantaran'ilay zanak'adala. Inona moa ny lohatenitsika? Mila miaiky. Averiko indray ilay fanontaniana te izavy mahay ny tantaran'ilay zanak'adala, izay tsy menatra fa izay menatra aza manangan-tanana. Tantaran'ilay zanak'adala. Misy menatra mantsika na dia ny olo akaiky ireo iza mahamenatra anao. Ilay zanak'adala dia niala tao amin'ny rainy. Niala tao iza azafady? Niala tao amin'ny rainy. Verin-dalana. Nandeha tamin'ny fitsangatsangana. Nandeha tamin'ny asa ratsy ny devoly. Niala tao amin'ny rainy. Nandany fananany tamin'ny filokana sy ny filibana sy ny fisotroana sy ny fehivavitsanga. Lany ny fananany. Ny anahatra izy. Izay le kapok'Andriamanitra. Ianao ne rehefa miala amin'Andriamanitra, tsy zavatra mangira zany ao amin'ny fiainanao e. Fa ianao rehefa miaiky amin'ny fahotanao averin'Andriamanitra raha jiaby ao amin'ny fiainanao. Amen na mafy be zany. Aleluia. Verena amin'Andriamanitra. Nanomboka nanenjika azy ny eriteriny. An'izay ny raiko. Manan-karena be. Manana fananana be. Manana ny ampy. Za mihitsy ny Andriamanitra. Izay zavatra ilainao rehetra dia ao amin'Andriamanitra. Fanasitanana ve amin'Andriamanitra zany. Fitahiana ve amin'Andriamanitra zany. Aleluia. Fanambinana ve ao amin'Andriamanitra zany. Vola ve manan-karena amin'izany Andriamanitra. Fahasalamana ve amin'Andriamanitra. Zay zavatra rehetra ilainao ao amin'Andriamanitra zany. Aleluia. Tonga saina ilay zanak'adala. Hipody amin'ny habako any. Hiverina amin'ny raiko aho. Aleluia. Dia inona zavatra ataoko rehefa tonga? Aty jerena azafady. Tsy hoe tonga any dia hoe baba, raiko, dada. Tonga miakanjo sangamonana winina. Dia mameo anjara meo mba zaratany anakely izy. Baraisondray rehefa tonga any ohatsy izy. Dia zao no ataoko. Dada, raiko, efa nanota teo amin'ny lanitra aho. Efa nanota teo amin'ny tany aho. Nanota teo anatenao aho. Tataraiko ny fahotako rehetra. Aleluia. Zavatra indrasan'Andriamanitra aminao zany androany. Aleluia. Dia ianao sarotra amin'ny tantaran'izany amin'Andriamanitra. Sarotra ve? Dia azo famindrampo nefa ianao. Dia ho ampiasain'Andriamanitra indray nefa ianao. Dia azo fanasitrana ianao. Dia hita fahagagana eo amin'ny fiainanao ianao. Tsy maintsy ataonao zany. Izay miaiky mahafoy zany. Mahazo famindrampo. Manao famainina izay tia azo famindrampo rehetra androany maraina. Tia tsika rehetra zaho Andriamanitra. Tia melaneloko ao Andriamanitra. Mbola vonandray anao amin'ny mpitiavan'Andriamanitra. Lasa miverina tany amin'ny raina izy. Mbola lavitra dia efa tazany raina. Aleluia. Mbola lavitra. Izy miazakazaka. Azafady, izy mandeha miadana. Miaraka amin'ny tahotra. Fanahina be da be. Maty ao androany. Tena voalatsilatsa ao androany. Voatreritrerina androany. Andray avy iray ny dada tsatsy andray aho. Inona no azo androany? Feno tahotra. Fa ilay rainy kosa ny azakazaka. Ngamba ianao matahotra tokoa. Mbola mela heloka avy Andriamanitra. Mbola andray avy Andriamanitra. Mbola mpiasa avy Andriamanitra.
mbola sitranin'Andriamanitra ve, mbola fahan'Andriamanitra ve ny olako. Manahy ianao sy matahotra, devoly io mampitahotra anao io, devoly io mahatonga farahina aminao. Fa ianao totoriteniko androa maraina te, fa mbola tianao ny rainao. Alleluia. Mitsotra azo famindrapoanao androany. Mba henonao ve zany e? Langa ny devoly samy tere, tsy tafavoaka ntsony ianao. Ianao tsisy mandray ntsony, tsisy mamela heloka ntsony ianao. Sainy aminao, any amin'ny elonao, devoly mpandainga velona izany. Fa ny baiboliko milaza fa Andriamanitra dia zao, vonina ndray anao ndray, vonina mela heloka anao ndray. Iza mivonina n'olo tena man'Andriamanitra. Androany maraina, izy zava-magaga hitrangy ao fiainanao, miaiky. Azonareo tsara ve ny Toriteny? Tsangano entana izay mahazo azy tsara zavaty. Inona ny lohateny? Miaiky, 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 miaiky. Miaiky ohatran'ny Petera, miaiky ohatran'ny Davida. Alleluia. Fa tsy manao ohatran'ny Jodasy, miaiky ohatran'ilay zanak'Adala. Arahoana ny zavatra nataony ray tamin'ilay zanak'Adala, tonga dia findrainy izy. Azo koa antoka fa raha masom-pifalinana anazy mianaka. Fa neny indray ny tisy manina, ny anankiray tia, ny anankiray manina. Ifanena amin'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Andray ianao mpitiavan'Andriamanitra izay voninay bebaka sy vonina amin'Andriamanitra. Androany dia mba hanantona aty amin'ny alitara masina isika, na tsy evangelisation izy. Ndao mba hanantona aty amin'ny alitara masina. Io anie io ataonay hoe manatora aty io e. Io anie tsy sangisangy e. Io anie tsy zavatra ataotao foana e. Io anie tsy hoe dia mba tianao an'izany zareo e. Fa Andriamanitra mitarika anay hoe aleo manatona aty ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra. Dia mba mandehany ianao rehefa misy ohatran'ireny. Dia mba tongavy ianao, ity tamy aho raiko malalo, dia hody aminao aho. Ohatran'ilay zanak'Adala ianao, verina tany amin'ny ray, verina tany amin'ny ray. Mila ianao misy manatona. Hiazakazaka Andriamanitra androany, andray ianao sy amihinanao. Alleluia. Ary aoriana an'ity vavaka izay ataontsika menakavy ety dia zao, izy fahagagana ataon'Andriamanitra aminao. Tsy mila mangataka hoe Andriamanitra omeo asa aho amin'ny herinandro, Andriamanitra sitrano ity aretiko ity, Andriamanitra anao fifahagagana aho, Andriamanitra engane mba raisy le olona le dosieko. Fa Andriamanitra anao fahagagana. Lay zanak'Adala dia tsy mila nangataka. Mazava aminareo fa tonga dia fantatry ny rainy. Oraika izy voalohany meo akanjo izy, ary tsy le akanjo le fanaovako iny le akanjo tota iny fa ny akanjo tsara indrindra. Ina moa zany akanjo tsara indrindra zany fiavana? Le akanjo tsara indrindra, le akanjo fotsy mangatsakatsaka, dia le fiainana masina, fiainana marina izany. Androany teo vany Jesosy ny fiainanao. Ivavaka ao anareo izay telo miralahy, hanova ny fiainana izay olona manatrika eto ny Andriamanitra. Alana aminao le akanjo rota, alana aminao le akanjo maloto, alana aminao le akanjo efa tota ny fahotana, tota ny fiainana izao tontolo izao. Lay toetra ratsy, lay fiainan-dratsy, lay sorona aminao androany zany. Menakanjo vaovao ianao, ampitafiranao androany fahamasina, ampitafirana androany fahamarina. Anio zany raha lasa napavy. Iza mivonina tsangan'ny tana. Dia jereo anie tsy mila nangataka ilay zanak'Adala, fa tonga dia fantatry ny rany hoe tsisy inona ntsony izy, tsisy kapa. Dia ahoana tsisy indray? Tsy ampy ozy izy mifidafina fa tsy fikapako ny tongony. Alleluia. Dia tsisy inona koa izy, tsisy tabar zao ny tananareo izay mifantoka tsara, tsisy inona hoe tsisy peratra, asivy peratra. Petsaka metodika an'izany, fa mba hadikatsika androany hoe ny zavatra bangy ao amin'ny fiainanao dia feno ny androany. Banga ny fahasalamana, feno androany zany.
fitahiny feno androany zany. Aizany amen ho an'izay teo tahin'Andriamanitra. Banga fanambinana feno androany zany. Ary tia zatra anankiray alay foniombony fa eno tsara alay foniombony fa vonoy manao fetitsika androany ifalitsika miaraka mifaly amintsika le zanakadala fa io efa very fahita indray efa maty fa velona indray teny faly izy tsy aby. Androany dia sy fifaliana lehibe any an-danitra ary androany keo dia verina aminao fifaliany fanahy masina iverina aminao fifalian'Andriamanitra. Miala eto anao dia milaza aminao aho tsy ho ranomaso tsy ho ranomaso foana fiainao fitandrena foana fiainao fa miaraka mifaly amin'ny fanahy masina ianao androany. Iza mivonona verina amin'Andriamanitra any. Tahin'Andriamanitra daholo nareo mila miaiky mila maninona hoe miaiky mifona mibebaka eto amin'ny lohan'ny tranon'Andriamanitra, eo amin'ny lohan'ny mpanompona, eo amin'ny lohan'ny alitara masina, eo amin'ny lohan'ny ralasina pahavretra eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity eto Andriamanitra. Engany mbo be da be ny Davida androany. Davida rehetra zao lasa ny an-danitra. Izany tsy miatevitra amin'izany Davida lasa ny an-danitra. Lasa iza hoe Davida any an-danitra ary tsy adinon'Andriamanitra izay anaran'ny Davida zany. Na dia lavo izy Davida tsy nadinon'Andriamanitra zany Davida mpanomboka Davida mpanomboka ary rehefa maty izy Davida dia mbola Davida mpanomboka. Tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay ianao. Amen. Raha miaika tahaka ny Davida. Petera zany azo antoka fa any an-danitra Petera mba ho any an-danitra koa anao ndray androany. Ary ny anaran'ny Petera zany dia anisany amin'ilay vavahady 12. Alleluia. Ao amin'ilay vavahady 12 ny anaran'ny Petera no zany ao anatiny ao izy. Izavy teo any an-danitra atsangany tanany dia manao amaina mafy be. Androany ndao re raha lasina baviaika diso dia ho hitanao fa raha miaika ianao andamina amin'ny fiainanao Andriamanitra. Marina fa nanao faux pas ianao fa aoriana zany ala amin'Andriamanitra io. Alleluia. Ataontsika lera hoe nandao anao elao raiko azafady iza no amindra fo Jesosy, iza no anafaka Jesosy, iza ny sakaizako Jesosy hitsangantsika amin'izao fotoana izao. Kataka fanaon'Andriamanitra afaka mandrosa ty zay voninan'olo tena ho an'i Jesosy.